andro dia vaovao ny famindrapony dia andao atao vaovao amintsika tsirairay avy ihany koa ny fandraisana teny ny fotoana rehetra eto ndao tsy ataontsika fazarana hoe manomboka dia salamo dia rehefa avy eo tsy maintsy misy an'izao dia mitarika mpihira dia avy eo misy vavolombelona tsara be misy ny fandaharana ary izay ny fandaharana handefa saingy andao tsy ataontsika fazarana fa raisintsika mihitsy tsirairay avy opportunité ny fotoana androany afaka iarahantsika amin'i Jesosy indray. Ndao tsika hiaraka hitsangana, ndao tsika hiaraka hivavaka indray hanombohantsika n'izao fotoana izao. Ajanga teneno aloha ny eo akaikinao dia mba tsikitsiky kely izy faly be mahita anao androany hoe faly be mahita androany. Andao indray tsika hianatra androany hoe hiaraka amin'i Jesosy. Mankasitraka ndao tsika reny andao atsandratsika ny tanantsika dia ndao tsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka indray ny amin'ny fotoana izay omenao anay androany, ny amin'ny fotoana fahanay miara-mivavaka eto tena misaotra ny amin'ny herinandro ny tantaninao sy ny vimbinao mba tonga soamantsara eto indray izay androany ny amin'ny famindramponao andray teny izay tonga eto izay ho anao Jesosy tsy ho an'ny hoe satria izay mila valim-bavaka na mila zavatra hafa fa ianao no atony atongavana eto Jesosy dia apetraka feno am-pelantananao indray izao fotoana izao aoka ianao no ivo ny fotoana rehetra, ianao no anto ny fotoana rehetra ary ianao no mpanjiny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Vakitsika ny salamo toko 5:100 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo toko 5:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika dia miaraka vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderahan'i Jehova miantsoa ny anarany ataovy fantatra any amin'ny firenena ny asany mihirao azy mankalaza azy saintsaino ny fahagagana rehetra ataony ataovy reharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova mitadiava an'i Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny davany tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Aleluia, aleluia. Andao tsy ataontsika tsenjery fotsiny izany teny izany satria be da be ny zavatra mitranga efa manakaiky sahady izao ny faran'ny taona raha tonga saintsika ny amin'ny fotoana nandritran'izay taona iray manontolo izay be da be no efa lasa tsy namantsika tsony efa maty efa tonga ny fotoanany fa tsy ny olona rehetrarehetra nahatandrina na tsara vavaka no tafajoro androany no afaka tonga eto androany mbola velonay natrampamonjeny androany dia manana antony ianao isaorana an'Andriamanitra, manana antony ianao hiterana an'Andriamanitra, tananao afaka mihetsika, masinao mety hoe tsy dia mahita tsara fa mbola mahita, tena hoe andao isaorana an'Andriamanitra raha tsy mahita ianao mbola maheno ny sofinao, mbola afaka mihetsika ny vatanao, misy antony isaoranao an'Andriamanitra, misy antony hideranao an'Andriamanitra dia andao tsika tsy ataontsika hoe tia Jesosy mbola tsy voavaha, tia Jesosy mbola tsy izao fa tsy maninona ny zavatra rehetra fa mbola velonaina ianao dia mbola misy azo antenainany aminao. Amen. Ndao tsika hiaraka hivavaka aza asiana fangatahana, aza asiana zavatra hafa fa andao tsika hidera fotsiny asandrato ny anarany tena raha tany isaininao aminao manokana fotsiny ny zavatra nataon'i Jesosy teo aminao nanomboka tamin'ny taona voalohany 1er janvier ka hatramin'izao androany izao dia mino fanara-pitsoarintsika tsy afaketo fa misy antony hideranao an'Andriamanitra dia andao asandrato ny vavaka ao ary aza mieno ana faninao ataovy ary dia andao tsika hivavaka mankasitraka anao izay Andriamanitra dera sy laza dia ho anao reriany mandrakizay tsy tianay atao hoe tsenjery, tsy tianay atao hoe zavatra tsy maintsy atao satria hono tsy maintsy midera fa izay ny tarihan'ny pastery eo aloha eo fa tena satria fantatray fa tsisy dikany fiainanay raha tsy teo ianao Jesosy ianao niazona anay nandritran'izay fotoana rehetrarehetra izay mahatonga anay mbola tafajoro eto androany na ny fahasalamanay Jesosy dia mbola avy aminao izany ny dera sy laza dia ho anao reriany mandrakizay ny opportunité rehetra omenao anay mbola afaka manokatra ny vavanay
tena hoe feno fisaorana anao ny fonay Jesosy dia anjakao foana izay atao foana izay tianao Jesosy aoka izay tsy handeha tsony ao anatin'ny filan-javatra na etaeta hovaliana amin'ny zavatra mba tianay ho azo fa tena hoe nakaiky anao bebe kokoa hatrany dia manjaka feno aty anatinay menay sehatra malalaka ianao fanamasina mitoy amin'ny fotoana rehetra dia apetraka feno eo am-pelantananao amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany amen. Alleluia. Iaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nao mba hifampiarahaba amin'ny manodidina antsika hoe teneny hoe tahiny Jesosy ianao faly be indray mahita anao androany. Amen. Ataontsika hiaraka hivavaka ary. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao indray izay ny amin'ny fitantananao anay tonga soamantsara izay Jesosy atao amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fombanao misaotra ny amin'ny fitantananao mba nombonao tsiraray avy mankasitraka ny amin'ny fanasanao afaka hiombona aminao indray izay androany feno ianao fonay ny sainay sy mombarinay rehetra androany manatrea feno an'izao fotoana izao Jesosy ianao no iva izao fotoana izao ianao no miamboninaitra eto tsisy anaran'olona miamboninaitra fa tsy ny anaranao Jesosy ianao rery ihany ilay izy hatrehatra amin'izay ary mandrakizay misandrata Jesosy raisa ny voninahitra ao anao rery ihany mandrakizay. Alleluia. Na dia maro azy ireo fitsapana na dia misy azy ireo fisedrana tsy maninona fa any amparany izany rehetra izany ho fifaliana ihany na dia misy azy ireo fahoriana na mandalo ady sy fijaliana tsy maninona fizany rehetra izany Jesosy no iady ho ay hatrany. Ataontsika rehetra iarankilatra Jesosy ihany Jesosy ihany Jesosy hatrany sy ho vonany fanantenako fa eo ihany Hallelujah.
jesosy ianao tokoa no vatolamba ero anay fijoroanay jesosy mankasitraka tompo androany te ilaza hoe tsisy ninina asaraka anay amin'ny fitiavanao jesosy na fiainana zany na fahafatesana na inona jesosy dia tsisy asaraka anay amin'ny fitiavanao misotra fa lehibe loatra amin'ny fitiavanao alleluia alleluia non rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Bere kamera zati. Je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Doiari la gente misy sana che un fitiavanao Jesosy. Napapatisan zany na fiainana, na fiainana, na fametserana, na ankehitriny, na ny zavatra hoazy, na ny hery rehetra.
Kamatiwai yana Fatino mute Anizau retizau Tena fitiavana Zau Fatino locho Fatino locho Fatino lucha Jesus Fatino lucha Yahweh Kamati wayana Yana Fatino lucha Jani zaure chiza Tina fitiana Jesosy misaotra sy mankasitraka anao zay fa fitiavanao no mbola mampitsoro anay tahaka izao Jesosy tsy fahaizanay tsy fahalalanay tompony tsy ny maizy anay fa noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Atsangany hoe tanany tanora zay tonga eto na tanora zokiny na tanora zandriny na tanora antitra ary to anankiray foana manangana oy ary ny ato atsangany tsara hoe eto vambony tsara dia peon'ny tanana anankiray dia mitiafa tanana mafo an'i Jesosy. Izy tena Andriamanitra zay milaza hoe araroty ny andro azanovatsoa ry tanora namako tsy ny olona no ararotsika tsy zavatra ratsy no ararotsika rehefa hoe tanora dia manararoatra manao zay tiana mandeha amin'izay tiana fa tsarovy tsara fa rehefa ho avy ny fotoana hintsana io nify io dia eo tsika voatsiaro hoe ay tokony isaorana an'Andriamanitra ihany le tamin'ilay nify mbola complet. Maheno ve tsika manaraka tsara ataovatra izao ny tanantsika raha manaraka tsara ianao ho avy ny fotoana hiena io hery io dia tandremo ry tanora anararoatra ihany dia andany fotoana andany hery andany an'izay mety fisainana na fietreretana na vola na fahaizana amin'ny zavatra hafa fa andao tena lanitsika ho an'i Jesosy ny herintsika. Firy resy lahatra hoe lanitsika ho an'i Jesosy ny herintsika. Raha anararoatra tsika tsy olona no araroatsika fa anararoatra tsika ny fotoana omen'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana azy ho amin'ny fanaovana ny sitrapony ho amin'ny fijoroana ho an'Andriamanitra tanteraka. Firy resy lahatra ao anatin'izany ô asy vorakoraka sy tehaka mafo an'i Jesosy. Ianao zay rehefa miorakoraka sy mitehaka dia ohatra ny mitsitsitsy ianao hoe nisy olona antitra zay dia zao ny teneniny
sambatra zaho izy raha tamin'ny fotoana fa tanorako mba nanompo an'Andriamanitra ohatranao io mba te hetsika ihany izy fa vao manao an'le mihetsika mafy reny tonga dia ay any amin'ny lamosiny ihany aza miandry an'izany ianao vo tena hetsika mafy ho an'i Jesosy eny tsy maninana mahery fihetsika ianao fa mahery fihetsika ho an'i Jesosy tena hoe kaikanao tsy maninana dia mahery fihetsika azy ianao fa mahery fihetsika ho an'i Jesosy raha nararoatra ihany ianao hoe dia araroty ny andro azo anao vatsoa datsika dia tanana mafy ho an'i Jesosy halleluja ihany no ao fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny voninahitra ho anazy rery ihany tovy mafy ny tiakao ho an'i Jesosy tovy mafy ny tiakao ho an'i Jesosy alleluia ataontsika mbola hitsangantsika dia ataontsika amin'i Jesosy ny fivatoantsika azagaga ianao iny zany mitsangana mipetraka fa tsisy fombafomba mpivavahana ny atsika miaraka amin'i Jesosy fa zay tarihan'ny fanahy masina atsika eto dia oka ny fonao anome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany anisan'ny endrika anankiray fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny témoiny azy fa isany anankiray koa ny hira zay ataontsika eto ny vavaka sy izay hetsika rehetrarehetra eto dia ataovy mananantoka ianao hoe Jesosy nomem-boninahitra amen ny antony havelomantsika ny antony fisitsika dia Jesosy fanandratana anazy rery ihany amen Jesosy misandratandray ianao eto androany ny fahavelomanay ny fisianay Jesosy Kristy ny aminay rehetra dia aoka ho fanomezam-boninahitra anao rery Jesosy aoka ho fisandratanao Tompo ianao no antony velomako Tompo ianao no nato zao ay no arinao ao tovy endrika aminao Tompo ianao no antony velomako Tompo ianao no nato zao ay no arinao ao itovy endrika aminao ndao lazaitsika hoe ny masoko mibanjina anao Jesosy ny masoko no ibanjina sofinay Jesosy andrenesanay ny teninao ny sofiko andrenesako ireo teninao ny oroko fofonaina avy aminao ny oroko fofonaina avy aminao
sandratra ny tananay Jesosy a ny tanako anandratako ana isaikiono isaintsainako ny falebiazana tompo iana no antony velomako ianao tompo iana no natozao no arinao ao mitovy endrikany tompo iana Tsika hoe ny masoko hibanjina anao ny masoko no hibanjina anao ny sofikio andrenesako ireo tena nioroko fofonaina viamina ivavako Jesosio ivavako Raquana tanaku itanaku ananjataku ana isakiunu isainsainaku nifalebiazana tubu yana vita tena irery ao tompo familanao
izao manotolo aza hoe tsinotsino nazay rehetra mety ananako tombora tsy misy nao averintsika hoe tsy mahavita tena zay Jesosy tsy mahavita tena ireto tombo familana izao manotolo tsinotsino nazay rehetra mety ananako tombora tsy misy tsy natao hisaraka pinao aho nananalavitsanao fasangambizay metanjoay ratoka ilao sanao aza ilao sanao aza manaray ianeo anatseanao azesorinamikio tompo ilay fanahinao tavery ao ratsy eo ianao azy ilao sanao aza ilao sanao aza manaray ianeo anaseanao azesorinamikio tompo
yaleo anaty anao azesorinamikiutumpo lai fanahinao favery ao ratsy eo ianao azailao sanao ao aza manariay yaleo anaty anao azesorinamikiutumpo ilay fanahinao favery ao ratsy eo ianao very ao ratsy eo ianao favery ao ratsy eo ianao very ao tena very ao favery ao ratsy eo ianao. Afaka mahazo toerana indray tsika tonga ao anatina témoignage manaraka tsika. Tahiny Jesosy daholo ame voninahitra an'Andriamanitra no hijoroako vavolombelona eto tamin'ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fianarana. Nanomboka ny 2025 dia nasain'Andriamanitra nianatra langue anankiray za zay tena tsy moramora le izy fa hitako hoe sarotra. Dia nandeha ny niveau voalohany sy faharoa dia mbola hoe netinety ihany zany fa mbola nitoko tamin'ny fahaizany tena. Dia nandeha ny niveau fahatelo dia nampahitan'Andriamanitra mihitsy hoe ianao nge tsy hoe mahay zany fa tsy mahay ninina ianao rehefa miatoky amin'ny tenanao. Dia tena tsy haiko le izy. Dia misy andeha ny examen dia rehefa mandeha ny test dia misy matière anankiroa tena sarotra dia tena tsy haiko mihitsy io. Dia za tena nanata amin'ny momba an'ireo matière anankiroa ireo. Dia le matière anankiroa indray haiko dia tsy dia nirarahiko. Dia rehefa hanao révision za dia tsy mahavita manao révision. Te hanao révision fa te hivavaka fotsiny dia te hidiran'Andriamanitra fotsiny dia natapiko tany le izy dia bon anao ty Jesosy zany fa bref. Nandeha le examen dia vita le izy. Voninahitra ao an'Andriamanitra deuxième de la classe fa le examen anankiroa le matière anankiroa tsy haiko premier de la classe tamin'ireo nefa reo ara natahorako izay hoe tsy ho vitako mihitsy le izy. Dia za mivoninahitra ao an'Andriamanitra tena hoe sanany sy ny asa tanantsika dia adidiny. Dia misy fotoantsika manabe ny amin'ny avenir mety hoe asa mety hoe fianarana fa efa an'Andriamanitra le izy dia aza be fanay. Za tsy miteny aza manao révision tsy manentana ny olona hoe aza manao révision fa so dia misy ray aman-drenareo dia message aty hoe zay ny teny le zalainy aza manao révision tsy any le izy fa assure hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra ataonao fianaranao dia ao anatin'ny communion foana. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Eo am-pitoerana eo dia aondreo ny lohanao ndaontsika merina ny voninahitra ho any amin'Andriamanitra. Tenin'ny soratra masina dia hoe mahay ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ndaontsika hanaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Dia ndaontsika amerina ny voninahitra any amin'Andriamanitra ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa mbola afaka manangana ny tanako eto anatrehanao Jesosy androany. Misaotra fa ny vavako dia mbola afaka misaotra anao. Ny saintsainako mbola afaka misaintsaina anao. Ny momba rehetra dia afaka tonga eto amin'ny fanatrehanao Jesosy. Izany no hiderana ianao satria ao aminao no possible ny zavatra rehetrarehetra. Ao aminao no mahay ny zavatra rehetrarehetra izay. Fa raha vao tafasaraka aminao izay dia tsy mahay mahefa manao na inona. Jesosy misaotra ny amin'ny lesona izay tondranao anay ao anatin'ny communion. Tsy nantsonao izahay antehatra amin'ny zavatra efa nomenao fa nantsonao izahay iombona aminao, iray aminao. Izany no ankasitrahananao ao anatin'izao fotoan'izao Jesosy. Satria ianao dia mampianatra anay iraikitra aminao. Tsy mahay na inona tokoa izahay rehefa tafasaraka aminao Jesosy. Ianao ny rehetra ao anay.
tsy mahavita tena irery zay raha vao misaraka aminao Jesosy. Aoka ianao Jesosy no hita eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aoka tsisy olombelona ho hita Jesosy aoka tsisy anaran'olona ho fantatra akory, tsy maninona fa aoka ianao irery ihany no hita eo amin'ny fiainanay Jesosy. Dia aoka ianao no omena voninahitra mandrakizay misandrataray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra noho ny amin'ny fiadanana izay apetraka ao sy omenao anay tsirairay avy, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Izany no miaro ny fonay sy ny sainay ho voatahiry ao aminao Jesosy. Ianao tsy manakana situation fa ny fiadananao kosa no apetraka ao aty anatinay. Misandrataray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao itiaka mafy ho an Jesosy afaka mahazo toerana antsika. Tsy toriteny akory fa afaka mandroso ny mpanatin'ny fanatitra azafady anao filazana ako. Ny fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana dia isaky ny azoma fanotronana fivorian'ny tanora ihany koa izay anasana antsika tanora rehetrarehetra. Misy tanora misy volofotsy misy tanora efa sola vatony misy tanora karazany be da be fa asaintsika tsirairay avy mba higokan'izany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fitoeran'izany. Alleloia. Isaky ny azoma zany amin'ny efatra eto amin'ny tranombokin'olona Analakely, isaky ny asabotsy kosa sabotsy maraina dia ery amin'ny centre hvkl bypass ery avoloha eo anelanelan'ny Gastro Pizza sy Bogota no toerana ivoriantsika manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina. Ho antsika izay mitondra fiara dia misy filazana manokana ity iangaviana isika ho tonga aloha fa misy fandaminana manokana ho antsika izay mitondra fiara tonga dia miakatra any amin'ny centre avy hatramin'ny fiara dia eo tsika manaraka ny fandaminana mahakasika an'izay parking izay averiko ho antsika izay mitondra fiara dia iangaviana ho tonga maraina ahafahana mandamina amin'ny parking fa misy fandaminana manokana. Misaotra indrindra tompoko. Ny sekolitsika tsy miova latsinainy talata alarobia, latsinainy sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahim-panasy fanambinan toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa tokantrano. Ny toerana anaovantsika an'ireo sekoly marainareo dia eo amin'ny shop U Analakely riana faharoa manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sy sasany maraina. Manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 8 ora sy sasany ny sekoly izay ahafahantsika manaraka ten'Andriamanitra, manaraka fampianarana, mahafantatra ny zavatra izay ao am-pon'Andriamanitra ary ao anatin'ireo sekoly ireo dia raha manaraka tsara ianao dia tsisy olombelona indraindrainao fa manoranao ny lalana iombonana amin'i Jesosy ny mission antsika. Raha ianao no efa nisitraka ny zava-tsoa tao anatin'izany dia engafika ianao hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleloia. Noho izany dia asaina isika tsirairay avy ho tonga raha afaka hanatrika ny sekoly. Raha tsy afaka ianao dia ny sekolitsika moa zany ny fotoana rehetra eto anivon'ny asa fanompoana dia mandeha mivantana ao amin'ny FB hvkl-mission events. Ny fotoanantsika koa dia afaka tazanao hitanao ao anatin'ny YouTube hvkl-mission ao anatin'ireo ary akoatran'izay raha ohatra ianao ka tsy manana compte FB dia afaka mitapenao hvkl-mission.com dia hitanao ao ny direct eto amin'ny asa fanompoana. Manana radio ihany koa sika, radio antsika dia FM 90.8 na eto Antananarivo na any Majunga na any Tsirabe na any Tsiromandidy mankasitraka rahalahy dia mitovy marodrefy ahafahanao mandray ny mahereny ny radio antsika FM 90.8 dia tahin'Andriamanitra daholo tsika tsirairay avy ao anatin'izany. Alleloia. Aza tonoana raha pitso amin'ny fito sasany ny fotoanantsika ery amin'ny centre hvkl mission bypass eo akaiky ny gastronomie pizza. Misy olona mitsena eo dia tsy miala eo ilay olona raha tsy efa akaiky ho vita ny fotoana. Alleloia. Fampatsiahivana ihany koa zany ho an'ny ambasadoro izay tokony anefan'izay anjara fanompoana izay. Raha sitraka ao ara dia andao indrintsika maketo amin'reto box reto ny tanantsika dia hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Misaotra Jesosy fa ianao no nanome hery anay avory arena. Misaotra fa tsisy ninona afaka ataonay tokoa raha vao tsy omenao hery izahay. Ary androany izay dia nitondra izay avy amin'izay nitahinao anay averinay ho any aminao Jesosy. Mangataka izay mba ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry tena miombona tsara amin'ray
ary tsy mihemotra mandrakizay a voatahiratra amin'ny fotoana any inonitra mipetra sisehonao jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra zany jesosy ho fifalianao ireryany mankasitraka ray amin'ny anaran'i jesosy a raiso ankasitrao zao fanatitra izao a voninahitra ireryany a amen andao tiaka mafy ho an' jesosy tsika halleloia mbola misaotra an' jesosy tsika ny amin'ny zavatra rehetra dia andaontsika raha mety ianao dia andaontsika mbola hifantoka ao amin'i jesosy ihany a amin'izao fotoana izao dia ahondreo lohanao dia hisaory fotsiny izy mety be dia be ny zavatra natrehanao androany dia mety tsy takatry ny sainao koa hoe fa maninona no zany no mitranga amin'ny fiainako fa andao hisaotra anazy fotsiny tsika amen sandrato ny vavaka ao are jesosy a tena hoe mankasitraka anao zahay mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra mpisaotra andriamanitra ny amin'ny fitondranao mpisaotra jesosy ny amin'ny fitantananao anay na dia tsy takatry ny sainay azy andriamanitra na dia tsy azonay azy indraindray andriamanitra ny fitondranao dia ndreto izahay jesosy tena manaiky misaotra anao mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra tompo tena hoe raha tsisy anao zahay jesosy dia tena tsy hainay hoe tahaka ny ahoana ny fiainanay fa ny aona taminao zay androany ny aona taminao zay dia tena hoe mankasitraka jesosy a ny amin'ny fisianao mankasitraka jesosy fa nahalalanao zay le fitiavana tsy misy fepetra le tompon'izao rehetra izao le andriamanitra be fandeferana tena hoe miahanay isan'andro mankasitraka anao zay jesosy a misaotra ny amin'ny famindrapo andriamanitra zay avaozinao ao aminay foana isamaraina na dia tsy mendrika an'izany azy zay andriamanitra dia tena hoe atolotra ho anay foana zany isamaraina dia tena feno fankasitrahana anao zay androany ny amin'ny fitondranao jesosy a ny amin'ny aretanao ny aminay jesosy dia mankasitraka anao zay jesosy a mankasitraka tompo Sarei
sy zay efa nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao misaotra anao misaotra anao zay Jesosy tena tsy mitsahatra zay Andriamanitra ny mankasitraka anao sy mbola ankasitraka foana ny amin'ny zavatra rehetra zay ho ataonao dia ankehitriny Andriamanitra tena hoe tiany aminay rehetra mila anao tanteraka zahay Jesosy tena very zahay raha vao tsisy anao Jesosy ianao ilay rivotra iainanay ny fanatrehanao ny antony fiainanay Jesosy ilay teninao ny fahafenona ho anay Andriamanitra Jesosy tiany aminay rehetra sy ny momba anay rehetra Andriamanitra efao zay tianao Jesosy ataovy zay tianao amen lay rivotra iainako Alleluia lay rivotra iainako you
amin'ny fiainako manokana Jesosy. Milanao mafia Tompo. Fenao ratsy ianao Jesosy. Fenao ratsy ianao. Tsintsina Jesosy raha vao tsisy ianao. Fenao ratsy ianao Jesosy. Fenao ratsy ianao. Yeah, hallelujah. Oh, fenao ratsy ianao. Abarao ampunao rehetra fa fety ratsy ianao Jesosy. Fenao ratsy ianao. Fenao Jesosy. Fenao ratsy ianao. Ratsy ianao. Ratsy ianao. Fenao ratsy Milanao mafia Tompo. Fenao ratsy ianao. Yeah. Fenao ratsy ianao. Resetraka dia atsangan'ny tananao androany. Atoloran'i Jesosy ny fonao amin'ity fotoana androany ity. Eny am-pitoerana eny asaiko ianao anandratra ny tananao. Tenenao Jesosy eo, ny amiko rehetra Andriamanitra, raha vao tsy misy ianao, hoe raha misaraka aminao zahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy hiandry trangan-javatra zay Jesosy zay vao tonga saina fa tena mila anao zahay. Ary marina loatra ny tonony zany iry zany Andriamanitra hoe very zahay raha vao tsy misy ianao. Ny fotoana nolaninay tamin'ny atanoranay ivela ny fiarana taminao dia fandanim-potoana zany. Ka androany Jesosy dia asandratray ny tananay ilazanay fa mila anao mafy zahay Jesosy. Mety tsy takatry ny fisainanay hoe tahaka ny ahoana zany miaraka aminao, fa ny zavatra azo ny antoka Andriamanitra dia rehefa eo ianao dia mety ny zavatra rehetra. Sandrato ny tanao tena hoe mila anao Jesosy. Zao mila anao Jesosy. Ilaiky loatra ny fitondranao ahy. Very aho ratsy eo ianao. Sady tonono zany tena hoe very ratsy eo ianao. Very aho ratsy eo ianao. Lazao mihitsy hoe very ratsy eo ianao. Very aho ratsy eo ianao. Lazao hoe mila anao mafy ao Tompo. Mila anao mafy ao Tompo. Mila anao mafy ao Tompo. Mila anao mafy ao. Zao mila anao mafy ao. Mila anao mafy ao. Zay momba yankiniko aminao indraya. Mila anao mafy ao. Ny atanorako, ny fahazazako. Mila anao mafy ao. Ny fiainam-panaiky zay momba rehetra. Mila anao mafy ao. Oka ny fonao mihitsy mihirahira androany hoe Sao Jesosy mila anao. Sao Jesosy mila anao mafy ao. Mila anao mafy ao. Mila anao mafy ao. Jesosy eo mila anao zahay. Ny amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy, fahadisoan-kevitra mihitsy ny fieveranay taloha fa mety ny fiainanay tsy misy anao. Fa
zaho dia tsy mahafoy ianao ary tsy ala eo aminao mandrakizay zahay. Raha resy lahatra ny amin'izany ianao hoe tsy ala amin'i Jesosy dia andao ataontsika vavaka izany. Teneny hoe eo aminao a Jesosy, hitoetra eo aminao a Jesosy. Akoho vavaka ataonao manokana izany androany. Ataovy mafy ny firaketanao miaraka amin'Andriamanitra androany. Aza velan'ny olona no hisafidy eo amin'ny toeranao. Fa ataovy amin'izao atanorako izao Jesosy, amin'ity fotoana izay mbola omenao anaty, dia omeko anao ny mikasika ahy rehetra. Afoiko anao ny zavatra mety ny tiaviko rehetra. Fa ny fifantohany foko sy ny fitiavako dia atotoko makao aminao Andriamanitra. Eny Jesosy, mety mbola tsy ho haiko sady isan'izany hoe tahaka an'izao ilay fitiavana fa ianao mihitsy nefa nyteny. Fa ny fitiavanao no mialohan'ny fitiavanay Andriamanitra. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Misaotra satria manaiky ianao ny ampianatra, ny ahafahana hoe mahatanteraka ny tanjom-pitiavana izay ao anatin'ny fonao anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tain'i Jesosy tsika rehetra androany tsy hitondra teny lava fa hampahiry antsika tsirairay avy. Fa betsaka ny ezaka efa nataony tsirairay avy. Afaka samy ilazantsika hoe za ohatra n'izao mihitsy taloha izao ny zavatra nataoko. Fa ny zavatra ny iraisantsika rehetra, niza olona nanao zavatra anankiray tamin'ny herin'ny tenany dia mitovy daholo ny valiny tsy mitondra zavatra tsara eo amin'ny fiainam-panahiny izany. Marina tsy maro izany. Taontsika mba andray ny lesona amin'izay. Mety isan'andro ianao mety mihaino lesona fa tsy ny olona rehetra mandray lesona no mandray lesona. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa tapa-kevitra ianao hiditra anatina salle de classe anankiray dia tadio fa ny mpianatra dia mitovy ny lesona raisiny. Fa rehefa hiatrika examen dia tsy mitovy ny valiny avoakany. Satria arakaraka ny fanekenao ny lesona ny entin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao no ahafahanao miatrika ny zavatra anankiray izay ampandalovan'Andriamanitra eo fiainantsika tsirairay avy. Rehefa miditra amin'ny toerana anankiray dia miomana ny andray an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Mety hiteny ianao hoe za efa 10 taona lasa nandray an Jesosy, za efa 12 taona lasa nandray an Jesosy. Fa zao tena teneniko anao, ny tena fitiavana toriana isan'andro. Ny tena fitiavana aseho isan'andro. Ny tena fitiavana tsy miala amin'ny oronao ny fofinaina. Ny fitiavana isan'andro eo aminao foana izany fitiavana izany. Amaky ten'Andriamanitra tsika amin'ny Korintiana 2:7-20. Raha sitraka ao dia sokafo ny baibolinao. Raha mohatra ka tsisy baiboly ianao ny tanao dia tadio tsara hoe 1 Corinthiens 23 ilay zavatra ho vakitsika eto. Amin'ny mahafotoana ny tanora n'ity fotoana androany ity, ny tanora dia tsy hoe salantaona raha eo mason'Andriamanitra, satria ny lehibe indrindra amintsika eto dia tanora kely eo mason'Andriamanitra. Amen. Izany hoe Andriamanitra rehefa miteny miantefa ho amin'ny tanora dia tsy misy salantaona voailika, fa ny rehetra dia samy tondroin'Andriamanitra avokoa. Ho antsika tanora ity ary mampahery anao raha efa hoe tanora ianao taloha, izany hoe tsy izay tsony izany ny fahitanao anao androany dia maherezy ianao fa ho anao mihitsy tsy teny ity. Alleluia, sy tehaka ho an'i Jesosy aloha ary. Hozy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Amen. Ny antom-pisin'ny tenin'Andriamanitra dia ahafahantsika matakatra ny ao am-pon'Andriamanitra mitranga ny zavatra anankiray. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, matoa ianao nampidirin'i Jesosy anatina lakilasy anankiray dia mino lesona mitovy tsika rehetra dikan'izany possible mitovy ny examen. Fa arakaraka ny fandraisako an'ilay tenin'Andriamanitra no ahafahako mitondra an'ilay valiny tena izy miaraka amin'ny fiasan'ny fanahy masina. Rehefa miteny Andriamanitra dia aza ny sofinao fotsiny atodika aty aloha. Normal be aloha raha mitodika aty aloha sofintsika rehetra, fa raha mitodika ny ariana ny sofinao dia entintsika ambavaka ianao hitodika aty aloha. Alleluia. Fa tsy sofina mitodika fotsiny ilay izy, fa fo manaiky an'Andriamanitra. Betsaka tsika ny rehefa ohatra hoe misy zavatra tsy mety amintsika amin'ny zavatra anankiray, ohatra hoe misy olona sanatriany izany mety mbola anatin'ny fankahalana olona anankiray ianao, dia na miteny ary ny olona iny dia izao na tsara be raha zavatra teneniny, mety ataony ankira mitondra gitara mihitsy izy dia mitondra mpitendry kore sy ny ekipa rehetra hoentiny daholo, fa rehefa tsy misokatra ny fonao dia tsisy neninona voarahinao eo. Any sokafo ny fonao mba hahafahanao mandray sy mandre ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe
ny zavatra rehetra azo atao. Mety indraindray tsika manontany satria zay ny anisany blocage ho an'ny tanora ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Matahotra tsy afaka manao an'ilay zavatra tiana atao taloha intsony. Dia nefa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia misy zavatra miova. Satria taloha tsika mety nampianarina hoe rehefa hiaraka amin'i Jesosy tsy azo atao, tsy azo atao, tsy azo atao, tsy azo atao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe azo atao. Satria tsy any amin'ilay fandrarana tsy azo ny tanjon'Andriamanitra, fa ny amin'ilay toe-ponao miova, fa rehefa miova ny fonao dia tsy diktena intsony ianao hoe ty tsy azo atao. Any a samy nandalo fahazazana daholo tsika. Atsangano ny tanantsika raha nandalo fahazazana ianao. Atsangano ny tananao ny na mety mbola ao anatiny ianao zao tsy maninona atsangano ny tananao. Zavatra mahagaga tamin'ny mbola kely rehefa anisan'ny teny nataoko hoe bête noire ho an'ny ray aman-dreny dia mitondra zaza makaty Analakely. Satria vao mahita loko samy hafa fotsiny hoe kilalao dia mitomany io. Maro sasa tsy marina. Tonga io dia mitomany ary tena ohatran'ireny tsy ray aman-dreny ireny ianao efa mitomany be io zaza io ohatran'ny hoe nangala-jaza ianao. Efa mba tratran'izany amin'ny mantsy ny tena dia tonga saina hoe aleo izay mivady any no mandeha rehefa ohatran'izay. Satria ilay ifandresy lahatra amin'ny olo hoe tena zanako mihitsy io asehoko aminao ve ny karapanondroko. Alleloia. Nisy fotoana efa tratra indray mandeha an'izany a mantsy. Ilay zanako mihitsy ny teny hoe oh secours, aidez-moi eo mason'ny olona. Alleluia. Verina amin'ilay tenin'Andriamanitra tsika. Tamintsika mbola zaza dia nisy zavatra tena tiantsika. Ary tamintsika mbola kely dia resy lahatra fa mandra-palehibe anao dia tsy ala aminao io saka io. Ataoko hoe saka le izy. Fa rehefa lehibe lasa saka main le izy. Mety tamin'ny mbola kely izy mety hoe tianao be le mba manana kiraro mirehadrehatra sy ohatran'izany. Nanofo mihitsy ianao nadritry ny alina. Fa raha zao lehibe zao ianao nity fidianako an'ilay izy mety sahanao ianao. Mara sa tsy sasah ianao. Mety sa satria jereo tsara tsy hoe tsy azo anaovana le kiraro. Azo anaovana tsara izy. Tsisy lalàna mametra an'izany eto Madagasikara na ato amin'ny asa fanompona na manerana n'izao tontolo izao fa maninona anao tsy manao an'ilay izy. Zay ny fanontaniana petrako. Fa maninona anao tsy manao an'ilay izy satria ny fitiavanao efa nifindra tany amina zavatra hafa. Alleluia. Tadidiko mihitsy nisy dadatoana zay ny tenanay tambola kely. Tsy ny tenanay tambola kely satria tsy niara kely zay sy dadatoanay. Alleluia. Fa tantara le izy. Tantarain'ny ray aman-dreny. Tonton Alisa nozy izy tambola kely dia tena niteny mihitsy ny hoe satria teo an-tanàna zany nisy olona nanana bisikileta. Dia ozy izy le tonton tsy ho lehibe nga za fa hividy bisikileta kely ozy izy. Azonareo ve? Indraindray tsika miandry zavatra be hoe ty tsy azo atao dia le ary ny tena magaga ambadika iny dia zao hoe rehefa tenenanao hoe ty tsy azo dia ianao tsy maintsy hitady argument andresena lahatra an'le izy. Dia izay mihitsy ny mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza eto hoe zavatra rehetra azo atao. Fa zao Korinthiana 4:5-7 tokony ho marina amintsika io. Misy zavatra tsy tononona intsony rehefa ny fitiavan'ny Kristy iny manery anao tsy diktena zany na ny comportement ara. Tsy hoe asiana soratra hoe tsy azo anaovana an'izao. Satria ny fonao mihitsy nefa voaova. Rehefa voaova ny fonao dia voaova ny lalanao. Ary zay ny tena mampalahelo betsakitsika miezaka manova lalana nefa tsy niova fo. Betsakitsika manenjika tanjona ny amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy niainga atao amin'ilay fanombohan'Andriamanitra fo aloha. Rehefa voavoatra ny fonao dia azo antoka ny alavira ny lalana andehanantsika tsiraray avy. Mety tentsika hoe ka zay ne tsy pastery e, za koa ny ohatran'izany taloha tsika mpanao blague ny tena tao anatintsika taloha fa zao rehefa Jesosy no miantso dia tsapanao mihitsy hoe tsy olona tsony mandresy lahatra anahy fa Jesosy mandresy lahatra anahy. Misy ohatra anaky efatra eo raisiko manasanareo fotsiny amaky tenin'Andriamanitra rehefa tonga ny an-trano hoe zako tononona le izy arak'izay amangin'ny fandriamasina anahy. Tadio tsara ny fotoana nanosorana ny Davida tsy fotoana ny Davida zany, tsy eo le fotoana nampavonana azy. Izy ny rety ny andro io ndre nisy invité tao an-tanàna ary izy tena tsy nahazo invitation fa nahazo évitation. Zany hoe tsy anisan'ny olona nasaina tao an-trano izy, tsy vonona izy no ao an-trano. Tsy hoe rehefa vany Davida dia nasiana n'andro dia nampiakanjona tsara, tsy voasoratra zany. Na niona amin'ny Samuela raha tsy nahavonina azy fa teo ny fanombohana. Samuela 2:20 vakina. Josefa koa tahaka an'izany. Genesis 7:30. Tamin'ny 7:20 taona ny Josefa nanomboka ny famolavolan'Andriamanitra azy mba ho tonga prime ministre ka hatramin'ny androany dia misy
trasy ny fiasan'Andriamanitra tao amin'ny Josefa ny institution légale rehetra. Zany zao jereo tsara amin'ny bokin'ny Genesis toko 7:7 izay raha tsy diso ny namorona ny 20 isanjato omena ny fanjakana dia Josefa nampiasain'Andriamanitra. Ny fanomanan'Andriamanitra Josefa nefa ny tena ela. Raha koa te hitarika antsika. Davida tsy hoe nosorana Samuel voalohany 20 à l'âge de 16 ans teo eo dia 17 ans izy dia tonga niakatra teo amin'ny trône. Tsia. Mbola nienjehan'ny Saul nandritra ny 7 taona ka hatramin'ny 20 taona izy. Mbola niatrika zavatra be dia be izy. Zay vao tonga teo amin'ilay tanjona anankiray. Inona ampahirezako anao anatin'izany? Io koa mba hatrehanao io fa mola volananao io. Mba ho tonga sy ho tanteraka eo amin'ilay anjara izay efa nitendren'Andriamanitra ao anao. Alleluia. Tahaka izany koa Gideon, eo am-pivelesam-bary tsara toko 9 misy an'izay. Eo am-pivelesana vary io izy mandray ny appel. Tsy niomana mihitsiny. Raha fatany hoe eo amin'ny anjely iny mety nandro indimy iny aloha. Na mety nanao akanjo tena hoe mety nindrana akanjo mihitsy izy satria mety tsy manana. Satria ny fianakaviana isany malahelo indrindra, zany hoe tsy nanana indrindra, mety nindrana akanjo izy. Fa zao tsy miandry ilay fahavononantsika ety ivelany Andriamanitra, fa afaka niantso anao hanomboka indray. Dia fanontaniana petraka, inona zany andrasantsika? Ndao tsika hanomboka miaraka amin'i Jesosy. Alleluia. Atombohy androany ilay izy. Atao fotoana anankiray fanombohana ity. Fotoana fanombohana dia fiankofana. Ny fiankofana tsia dia fanafoanana ny tena ary fampitoerana ny teny. Ao amin'ny misy apôstôly anankiray koa izay nanomboka tena hoe anisan'ny mbola tanora indrindra, anisan'ny jeune indrindra tamin'ny apôstôly dia John. Ahoana tsy ahita mention antsika anatin'ny Baiboly teny hoe zao ny taonan'i John teo amin'ny ministère niaraka tamin'i Jesosy. Fa raha araka ny fandiniana ara-Baiboly dia hita fa John aloha zany nanoratra ny apokalipsy, nefa ny vanim-potoana nanoratana ny apokalipsy dia tany amin'ny faraparan'ny taonjato voalohany, dika zany hoe l'an 95 na ohatran'izany. Matoa John zany nahita tary amin'ilay voalohany tamin'ny vanim-potoana Jesosy eo teo amin'ny 33e année ny premier siècle teo ka natratra 95 ans, dikan'izany tsy maintsy tanora izy tamin'ilay fotoana na ministèren Jesosy. Azavaiko tsara aloha. Dia magaga fa i John koa ilaina tory teo an-tratran Jesosy. Ny tanorana ny zaza dia manam-pasahiana miankinankina. Ohatra ny tanora rehefa atao am-piangonana eo akaikin'ny ray aman-dreniny, dia tsy manahirana azy mihitsy manankina ny lohany. Azo zareo ve? Ten'Andriamanitra milaza fa raha tsy mivena tahaka ny zaza ianao tsy hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay miankin-doha amin'ny olona, fa ny amin'ilay hoe sa miankina eo anatrehany zao rehetra zao eo anatrehan'izay ametrahany fony. John sa miankina eo anatrehan'i Jesosy. John nanomboka. Alleluia. Tamin'ny andro ny fahatanorany atomboiny ianao miaraka amin'i Jesosy. Alleluia. Aza miandry zavatra hafa ianao. Alleluia. Davida tsy hoe olona efa vanona be. Za koa tsy teny hoe le contraire an'izay izy. Manonona daholo zany any tsy any inona moa zany contraire amin'ny vanona. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy tsy tonononao zany. Fa zao aza mpiandrasina tsony Andriamanitra. Manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao, sokafiny fonao, teneny hoe Jesosy eo tia ho anao, ho anao ny amiko rehetra, ho anao ny fiteniko. Sahi manao tahaka ny stylo entina manao examen. Stylo rehefa entina manao examen dia atsangana izy rehefa anoratana, fa tsy ampatoriana ohatry anaty trosy. Tsy manoratra hoe raha ampatorianao. Ohatra zany koa tsika tsiraray avy, rehefa tsy mijoro ianao eo amin'izay zavatra ametrahan'Andriamanitra sy hanondrony ianao, tsy afaka ny androso ianao. Ny tanjon'Andriamanitra, hoy izy hoe ny zava-rehetra azo ataony fa zao tsy ny rehetra mampandroso. Ny tanjon'Andriamanitra ianao mandroso, za mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia teneny hoe Jesosy hoe vonona ny androso amin'ny sitraponao. Ataovy amiko araka ny sitraponao Andriamanitra. Fa angy indray mba haneho anao amin'ny fotoana rehetra. Aoka Jesosy ho hita eo amin'ny fiainako fa velona ianao Jesosy. Davida mety nanomboka tanora Jesosy, fa za koa androany hanomboka amin'ny fankatoavana anao, hanomboka amin'ny fanarahana anao. Josefa nanomboka tanora, fa za koa Jesosy hanomboka indray amin'ity fotoana androany ity, hanomboka zava-baovao amin'ny fankatoavana anao. Mety hatramin'izay tsy nankatoanao fa androany ankatoanao, ary ny fankatoavako anao dia asehoko amin'ny alalan'ny fankatoavako ny ray aman-dreny, fankatoavako ny manodidina, fanajako ny zavatra rehetra nilazainao. Amin'ny anaranao Jesosy fantatro fa ianao efa laza, fa izay manatona tsy mba ho lavika mihitsy. Indro aho miverina
yankuka aminao Jesosio aminao Jesosio ifunako ireo fahotako taminao Jesosio taminao indro miverina miankoka aminao Jesosio aminao Jesosio ifuna kwireu fahotako taminao Jesosio asaikitsika rehetra amin'izao fotoana izao raha misy zavatra tokony fonany ao anatrehan'Andriamanitra dingana ambobokako iakeny ao anatrehan'Andriamanitra dia dao ataontsika fotoana ity Jesosy mifona aminao any amin'ny fahalotony fokony amin'ny any tonono mihitsy ny anaran'ilay olona Jesosy ianao efa nilaza fa tiavany fahavalonareo fandraindray Jesosy tsy fankatoavana no entiko anatrehanao fa ativarotra indray fa androany Jesosy amotsitra ny zavatra rehetra dia hanaraka anao na Davida raha tsy maintsy nandao ny ondriny rehefa ianao no miteny amin'ny alalan'ny mpanomponao hoe tsy maintsy tonga eto Davida na le nandaniny fotoana ny ondry mety niraiki-po tamin'ny Davida fa Davida tsy maintsy miraiki-po amin'Andriamanitra tahaka an'izany koa zay Jesosy zahay indraindray tady iraiki-po amin'ny olona fa entinay mihitsy ny tongotray iankohaka andoaliko anatrehanao fa iraiki-po aminao zay Jesosy manomboka androany ary tsy anana hafa kotranao zay Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay tsirayany tompo tsirayany tompo lazao hoe tsirayany Jesosy tsirany tetavinao tsirany tetavinao Jesosy tsirayany tompo tsirayany tompo ny fokonao jerenao fokono jerenao ni 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 fokono ozy ny ten'Andriamanitra hoe tandremo fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony tandremana satria avy ao amin'ny avian'ny aina avy ao ny angan'ny safidy avy ao ny angan'ny finiavana avy ao ny angan'ny fijeridiso rehefa maloto ny fotsika maloto ny aitsika dia maloto ny zavatra avoaka ny fotsika tsiraray avy eto anatrehan'Andriamanitra ny momba anao androany teneny hoe Jesosy eo za lefa novidinao dia ovindray amin'ny rahanao an Jesosy mba tsy hanana fietretana maloto fa voatahiry amin'ny sitraponao mandrakariva ka na inona zavatra mitranga dia ny zavatra ivoaka amin'ny fiainako dia ny fahafenonao Kristy mandrakizay rehefa misy zavatra mitranga dia aoka ny tanako isandratra dia teny hoe masina ianao Andriamanitra na mety tsy zakany saiko na mety tsy haiko ny miatrika azy dia zao Jesosy tsy hoe hanerin'ny tenako idera fa melohany atrehako dia efa fiainako mihitsy ilay fiderananao Andriamanitra ka tsy hanana vesatra eo am-piatrehana satria fantatro fa efa nialoavany firaisako aminao ny fiatrehako zavatra anankiray alleluia 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 sakafo vavanao teneny fotsiny alleluia 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 ideranao mandraki zaya lalina piti ewankianzi zaya kai kianao numame ti
Alleluia. Ideranao mandrakizay ao. Ideranao mandraky zay ao. Lalina ampitia. Lalina ampity. Eo ankianjy zay akaiky anao. Mamety ahy. Filazantsara toko fahefatra dia milaza an'izao ny andiny faraky ambin'ny folo. Tonga ilay vehivavy dia atsaka tsy nieritreritra niona amin'izanizy. Zay teneniko anao hoe tsy amin'ilay fotoana iomananao fa amin'ny fotoana iomanan'Andriamanitra. Tsy niomana mihitsy ilay vehivavy iona tamin'i Jesosy fa Jesosy efa niomana niona aminy. Androany koa mety tsy niomana ianao niona amin'ny Jesosy fa Jesosy efa niomana niona aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy teo am-patsakany. Hoy izy ilay vehivavy misy zavatra tsy normal zany. Ianao fe miteny fa merano anany efa ianao tsy mitondra zinga akory. Alleluia. Satria zavatra takatry ilay vehivavy dia zao hoe matoa mamendrano dia tsy maintsy misy idiriny amin'ny zinga. Misy lalana tsy voatery amin'ilay mahazatra anao ny hitondran'Andriamanitra anao. Fa ny finoanao no hitondranao eo amin'ilay toerana anankiray. Zavatra mahagaga dia zao hoe hoy izy ilay vehivavy lalina amin'ny fatsakana. Ianao tsisy zinga. Ianao miteny fa merano anahy. Tsy takatry ilay vehivavy fa niza maka rano lalina miaraka amin'ny zinga dia tsy maintsy mampidina ny lohany. Ny fiankofan'ilay vehivavy ny takian'i Jesosy mba hahafahan'i Jesosy miditra anatin'ny fon'ilay vehivavy. Androany raha ohatra ianao ka tsy mpiankohaka, tsy miankohaka anatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra tsiditra mihitsy eo amin'ny lohanao. Fa rehefa hoentinao momba anao rehetra miankohaka anatrehan'Andriamanitra, dikany hoe miankohaka, tsy mahita ankoatra ny vovoka ianao. Ohatra ilay tamin'ny mbola kely, ola sa tsy ola fa ampianaram-piankofany ireny. Alleluia. Ampianarana anao fa rehefa lehibe ianao dia mila mianatra miankohaka anatrehan'Andriamanitra. Androany taritiko ianao ampanekeo an'Andriamanitra momba anao rehetra. Aza miazona nininina anao rehefa miaraka amin'i Jesosy. So noentin'ilay vehivavy nandeha natsaka. Fa rehefa niala teo izy adino ny sininy, tsisy zavatra teny an-tanany, navotsiny zavatra rehetra. Teteny anao koa tsy avitsiro mipoketra anao kory miala eto ianao tsy izay ny tiako tenenina. Fa nininina manamarika ny lasanao avitsoro izany zavatra izany. Avy aloha Jesosy hanomboka zava-baovao. Fa io vehivavy tsy nanana fanantenana io mihitsy menatra ny naratsian'ny olona, lasa sanjoro teo natrehan'ny olona nanaratsy azy ary joro vavolombelona hoe nataoko rehetra mihitsy misy mbola tsy voateninareo ary fa nitenen'ny io lehilahy io. Tsy mamenatra anao ny lasanao rehefa miona amin'i Jesosy ianao. Niza miona amin'i Jesosy, tsika rehetra za manana ny lasako aty. Fa tsy fiairany amin'izany fa zavatra mahafinaritra anahy dia zao hoe rehefa miona amin'i Jesosy tsisy idirany amin'ny lasako intsony ny androaniko. Raha tianao koa iaina amin'ny iainan'izany ianao sy tiaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa tena miona amin'i Jesosy ianao tsisy idirany intsony ny avant sy ny après. Ohatran'ilay sary reny. Alleluia. Tsy Théophile ihany Théo Mince. Ny olona rehetra mety mitovy daholo samy mba te hiova, te hiaina. Fa zao misy ezaka tsy maintsy atao. Ohatran'izany koa maninontsika mavita manitsana ny zavatra mavesatra mba hiaina. Fa zao koa ny fotoana anitsana anao ny lasanao rehetra mba hahafahanao mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza raha tontanao dia meo an Jesosy ny fonao androany. Teneno hoe Jesosy androany dia vonina indray niaraka aminao. Anamafy ny fanekeko fa tsy manana ankoatranao Andriamanitra. Eto tsy mivoady amin'ny olona. Eto tsy mivoady amin'ny asa fanompona. Eto tsy mivoady amin'ny olona eo akaikiko. Feto Andriamanitra dia manolotra ny tenako sy momba rehetra eo am-pelantananao. Satria anao satria efa anao satria mbola ho anao rapitso. Jesosy ahoana ary zany tsy azoko mihitsy fa vehivavy menatra be teo lasa nijoro. Za koa mba te hiaina an'izany Andriamanitra. Tsy le fijoroany fa le tsy fijoroana eo mba ho hitan'ny olona fa niova fa le fiovan'ny foko mangingina ao ambadika ao. Na mpianatra raha tsy tonga saina hoe fa ahoana koa zany zavatra zany na Jesosy ary tsy te hihinan-kanina intsony nefa izay nirana isakafo. Satria Jesosy ny fionana marina aminao dia manova ary manesitra ny apeti rehetra tsy akasitrahanao. Ninona etaeta ny zavatra tsy izy ao anatinay dia miala rehefa ianao mameno anay. Lasa etaeta tena izy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ankiniko aminao Jesosy. Tompo ankiniko aminao, ny fiainako sy izay rehetra mikasiky ahy. Aoka anao
mitantanay tsy andao ninonino na anjo na usarotra toko matoky anao ao ka tsy mana atsika rehetra araky irany zany ataovy amin'ny finoana tompo akiniko aminao tompo ankiniko aminao ny fiainako sy zare mikasika aoky anao tsy andao hitantana ninonino nanjoe na usarotra toko te matoky anao ao ka tsy mana atsika rehetra ariky teny hoe matoky anao zahay matoky anao zahay sanaty mitsy nytanao dia irao mafy zany androany alleluia fantatra ianao fa tsy miangatra tompo miatrananao zahay miandrinina tsy manay ifanay fa manananao okoa tsy odinonao fa any jesosy ianao teneny mihitsy ny tenanao hoe za any jesosy kristy za any jesosy kristy a tsy any tenako tsony a fa any jesosy a alleluia raitsandrina masina mandrakizay aza-pidina ny tananao fafak'izay andriamanitra mba voatahiry miaraka aminao ny tsirairay avy izay rehetra andriamanitra alleluia tsy mahatahiranay ny anaram-pandrosoranay andriamanitra fa ny mahatahiranay dia mifafahany amanana antoka fa afaka miteny tahaka ny teny anao zay jesosy hoe za sy ny ray dia iray ihany dia androany jesosy te iray aminao indray izahay ho lalina ny firaisan'ny tsirairay avy aminao tonoko amin'ny anaran'i jesosy mifantaterana zany ary nay zanay za toerana andehananay dia hita fa kristy novely leo amin'ny fiainanay amin'ny fotoana rehetra amin'ny anara maherin' jesosy amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy raisa mitsodrano amin'ny anaran'i jesosy hitanao ny jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny jehovah ka nome anao fiadanana tononoko amin'ny anaran'i jesosy fa ny fiainanao dia ho fiainam-piankohofana eo anatrehan'i kristy ary tsy hitady zavatra hafa intsony ianao fa ho tanteraka aminao le miteny hoe ampo anao ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy hialohanao izy ary indrindra tsy hafoy an'andriamanitra ianao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen raha afaka miteka mafitsika ho an'i jesosy a raha afaka mika alleluia mafitsika alleluia ho an'i jesosy a raha afaka migodingodina mafy ianao an'andriamanitra raha mbola afaka miteka mafy ianao an'i jesosy a alleluia indrindra sarao amin'izao fifalianao zao ny fahasoavan'andriamanitra ho amin'ny olo manodidinao a fa fahasoavan'andriamanitra matoy izao ay sady ampiseho tsara le nify fa fahasoavan'andriamanitra matoy izao anareo tahin jesosy tsika rehetra raha mipitsa sadino ny fotoanatsika eny amin'ny centre hvkl amin'ny fito sasany maraina dia manasatsika tsirairay avy tahiny tompo daolo tsika rehetra alleluia amen